Fantatrao fa teto Madagasikara dia nisy mpanjaka sahy nivarotra ambongadina ny firenena iray manontolo tamin'ny Frantsay. Eno iary ny tantaran'ny Radama faharoa sy ny Satany Lambert na ny Charte de Lambert. Teraka tamin'ny 13 septambra 1790 tao amin'ny rovana Antananarivo, zanaky Radama voalohany sy mpanjaka vavy Ranavalona voalohany raha araky ny tantara ofisial izy. Voataritarika ireo namany folombola zaza antsoina hoe Menamaso ny teny, ka lasa nitsiriritra fivoarana ara-teknôlôjika sy moderne. Tamin'ny taona 1990 i Radama faharoa no niakatra teo amin'ny seza fiandrianana ary naniry ny hanavao ny fanjakana. Saingy nisy fampanantenana antsokosoko no soniaviny tany ampiandohan'ny taona 1990 fony izy mbola Prince Rakoto. Izay le antsoina hoe Satany Lambert na Charte de Lambert, izay fifanarana manome tomotsoa tsiroa amantany ani Joseph François Lambert, zo manokana amin'ny fitrandrana ny harena kibony tany rehetra manerana ny nosy. Famongorana ny ala, navelana nangana orinasa manamboatra lalana, lakan-drano sy maro tsy voatanisa io teratany vahiny io. Tsy tahaka ny reniny izay tsy nanana fatokisana tamin'ny vahiny fa variana tamin'ny fampandrosoana moderne ny tandrefana i Radama faharoa. Idealista ary nankiny ny tanteraka tamin'io sata io ny hoavin'ny firenena. Afahany manangombola anatanterana ireo fanovana izay nikasaina. Ho an'ireo andriana sy hova dia fivadihana izany. Asam-panjakana, arenan-kibony tany eny fa na dia ny volam-panjakana azy dia nankinina tamin'ny vahiny. Ny tena loza dia nomena fahefana hanana tany ho azy manokana mandrakizay ny vazaha, izay mifanohitra tanteraka amin'ny fomban-drazana satria fampindramantany ihany no tokony ho azo atao, ka rehefa maty ny vazaha dia averina amin'ny fanjakana ny tany. Vokany, 2 taona monja ny faharetan'ny fitondrany Radama faharoa. 12 Mei 1790 noho ny maraina ny andro dia niditra ankeriny tao amin'ny rovana Antananarivo ny manamboninahitra. Mba tsy handatsahan-drano ny mpanjaka izay fady tsy azo dikana dia nosaromana lambalandy ny lohan'ny mpanjaka ary nokendaina ho faty. Ny talao irabodo izay ho lasa rasoerina ty aoriny mba hanajanonana izany fifofona hain'ny mpanjaka izany fa tsy nisy ny eny. Ny ampitson'iny dia nambara tamin'ny fomba ofisial fa hoe namontena ny mpanjaka. Fa misy kosa ny siosiondresaka milaza fa tsy niambo tamin'ny fotoana io i Radama fambola niaina niafina tany amin'ny fary kinkony taty aoriny. Ny tantaran'ny Radama faharoa dia mampianatra antsika fa na dia ilaina ny fandrosoana moderne fa ny hoavin'ny tandrazana dia tsy azo ankinina tanteraka amin'ny vahiny satria ny olon-drehetra dia samy mitady samy mikatsaka ny tombotsoany samy irery daholo. Hita sy tsikaritra fa tsy nandray izany lesona izany ny fitondrana ankehitriny fa namerina tanteraka ny fahadosoana rehetra nataon'ny Radama faharoa toy ny fivarotana ambogadiny tandrazana ho an'ny vahiny, toy ny raraha base tuliary, ny fanomezana marché public rehetra ho an'ny orinasa vahiny, fa indrindra ny fiankinan-doha tanteraka amin'ny banky iraisam-pirenena izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany samy irery daholo. Izay tsy mahay ny tantarany dia voaheloka hamerina foana ny fahadisoany. Ka ahoana ny hevitro amin'izany? Mendrika fanafaizana tahaka an'izany ve ny fivarotana tandrazana? Soraty eo amin'ny commentaire ny hevitro ary azadino ny misabone fa indrindra ny manaparitika ny horonan-tsary mba ho hita ny hafa. Misaotra ny eno hatramin'ny farany.